Reheona malala ampifaliana no zontsika mihoana toy izao miaino indray ny afatra ny ten'Andriamanitra hitantsika eo filazantsara an' Jesosy Kristy. Ho aminareo ny fahasoavana mifamindrampo ny fiadanana avy amin'ilay raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiarezana avy amin'ny fanahy masina. Alarobia 20 febroary dia 20 ivanjiantsika lohateny manao hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Andeha ry havana idera isan-kalazan'Andriamanitra isika. Indro maso Jehova mitsindro izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana sy hamelona azy raha misy mosary. Ny fanahintsika miandry an'i Jehova famonjenantsika sy hampingantsika izy fa izy ny faliny fotsika satria ny anarany masina nitrikitsika. Jehova aoka ny famindramponao hitoetra aminay araka ny anantenana ianao. Amen. Izano amonjy izare laza raha sendra onja ny fiainako ka itony tenako tsy mahita ta izano mba iaino ny fitarainako tsy nisy afatsy Jesosy rery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko senda fifalina katojo izay irena ka lavorare izay ata izano mba omena ny tsantapiobina tsy misy afatsy Jesosy rery sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko hovidina manomboka sambatra Jesosy miaraka aminao fa ianao no sakaiza tsy mety mandà Jesosy mpamonjy amin'ny fahoriana no mba iriko hovidina manomboka Mivavaka isika. Andriamanitra manam-pahefana ianao ka mitondra fahavelomana sy manafaka anay satria mahay malala ny zavatra rehetra. Koa mideranao izay mankalazo ny voninahitsinarynao masina ary mahatsiaro ny tenanay koa fa sy tanteraka Tompo noho ny fahamasinanao. Manatonao mpanetreteny izay mamindrafo amin'ny ary mamelany erika ivonoa ny fahadisoanay noho ny afatra nentin'i Jesosy Kristy ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, hamakiseny mofinainy izay dia taria amin'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoana ianao ilay masina. Anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity metera avana malala dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 4
ny andiny fa 1:30 ka hatramin'ny fa 7:30 nivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary nidina tany Kapernaomy, tanàna ny Galilia Jesosy ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona atao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny demonia maloto dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy moa fa ninona akory izay isenao ry Jesosy avy any Nazareta? Avy andringana anay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesosy miteny mafy azy ka nanao hoe: manginy ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia noho ny namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidiana ny fanahy maloto dia mivoaka ireo. Ary ny hely teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazatra. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy anao. Nofinaina ho antsika anio vorovakena tamintsika teo. Filazantsara ny Luka 4:1-30 ka hatramin'ny 7:30. Filazantsara ny lazany Luka ny fanasitranana Jesosy ny demoniaka anankiray ka nanehoany ny seriny sy ny fahefan'ny teniny izay magaga sy mamehery manafaka. Tao Kapernaomy na tanàna Naomy, izay tanàna nanovozana sery. Zao ry havana, manana fahefana ny tenin' Jesosy ka manaitra izay tena miaina. Manaitra izay tena miaina. Zany tenin' Jesosy Kristy. Ny teny hoe talanjona dia misy heviny iray hafa koa amin'ny teny fototra hoe taitra mafy. Ny zavatra manaitra mafy dia zavatra tsy nampozina, tapoka ary tsy mahazatra. Ary tsy magaga ry havana. Raha tapoka tamin'ny olona ilay teny satria tsy toy ny fandray isan'andro. Teny mampitodika ny olona amin'Andriamanitra indray ary azo antoka fa teny mitondra ho amin'ny famonjena ka mampahazo aina ny mandray azy. Tokony hisy akony ny tenin' Jesosy Kristy izay efa nitoriana taminao. Tiny hoe tenanao. Ny faharoa dia izao ny hoe mandresy ny asan'ny demonia. Izany ry havana ny tenin' Jesosy Kristy. Anaran'i Jesosy Kristy ihany koa. Nisy olona izay efa voafatotry ny demonia, azo heverina fa mitady fanafahana dia namonjy sinagoga nifanosy tamin'i Jesosy ary mba te hiaraka amin'Andriamanitra izy ka nosakana ny demonia. Fa rehefa tonga Jesosy dia nilaza sy nanontaniana ny akelin'ny fahefan'ny demonia ary natahotra fandringanana. Tonga ilay tompon'ny fahefana rehetra ka niala mainatra amin'ilay ratsy izay namatitra atsay. Ry havana malala, aza vela isy hamatotra anao tsy ho ao amin'Andriamanitra. Fa raha misy izany ka tianao rava dia antsoa Jesosy. Sarotra ho an'ny olona ny mandresy ny asan'ny ratsy raha tsy manana an' Jesosy tompony hery sy ny fahefana izy. Azany ry havana. Ty hiala amin'ny asan'ny ratsy ianao, antsoa ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary azo roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy koa izany tsy hanjaka aminao. Saino izany ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fa manana fahefana ny tenin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy anay ka manaitra izay tena miaina ary mandresy ny asan'ny demonia koa. Tompo, sitrano ireo marary ka omenao fanantenana amin'ny fanasitrana. Mpanasitrana mahindrindra ianao koa atao any asa fitsaboana. Amperezinao izay azony manjo ary vonjeo ny maresokiolona ary ireo sahira. Jonjovanao ireo any ampigadrany. Tahio Tompo ny fiazakazany amin'ny asa aman-draharaha, fianarana, ny tokantrano, ny fikasanay. Ny vavakay dia teo amin'anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampiombona anay tamin'ny vavaka manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka ao aminao ny tsodrano mena Jesosy Kristy ho raisinao ny finoana izany ry havana. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao tanakavara amin'ny fahamarinako aho. Oly Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, mpamonjy anao koa. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
ary ho fanahy masina. Amen.